aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny fahasoavan'Andriamanitra azony mino. Ny fahasoavan'Andriamanitra azony mino. Tarafitsika zany ao amin'ny mofinainantsika anio. Korintiana voalohany toko voalohany manomboka eo amin'ny 4 hatramin'ny 7. Ity mofinaina ity dia mitantara amintsika fa mitobaka amino ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia manomboka amin'ny harem-panahy. Manomboka amin'ny harem-panahy. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy araka izay filazan'ny olona azy matetika hoe nahazo trano na nahazo fiara na nitombo harena. Eto amin'ity zao tontolo izao ity. Eto amin'ity mofinaina ity no isan'ny manazava i Paoly Apôstôly fa harem-panahy tsy voavidy, harem-panahy tsy azo sandaina vola ny fahasoavan'Andriamanitra. Harem-panahy mahakasika ny lafin'ny fanahy, zany no fahasoavan'Andriamanitra omen'Andriamanitra ny mino. Eto ohatra dia hitatsika fa manao toy vakana, manao rano lava, ireo fahasoavan'Andriamanitra mirotsaka amin'ny mpino. Ambara eto ohatra ao amin'ny 5 fa zany harem-panahy zany dia arena amin'ny zavatra rehetra, na ny teny rehetra, na ny fahalalana rehetra. Ny fahasoavan'Andriamanitra eto dia ambara fa izay niorenan'ny filazanan'i Kristy ao anatin'ny olona iray. Ny antsoina hoe nahazo fahasoavan'Andriamanitra dia ny olona izay manana ny Kristy ao anatiny. Ao amin'ny 9. Ambara ny 7 fa ny mino izay mahazo ny fahasoavan'Andriamanitra dia mahazo fanomezam-pahasoavana ihany koa ka miandry ny fisehoan'ny Kristy. Manantena ny fisehoan'ny Kristy, vonona hitsenan'ny Kristy raha ho avy indray izy. Ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny ambarany 5 dia mahatonga ny olona iray izay tsy anatsiny eo anatrehany Jesosy Kristy tompontsika any amin'ny andro farany, araka ny tsodrano izay omenantsika mandrakareo hoe mba tsy anatsiny ianareo amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika. Ary farany ny fahasoavan'Andriamanitra izay ambarany 5 dia ny fananany mino ny firaisana amin'ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Raha fehezina zany ny fahasoavan'Andriamanitra izay tantaraina rehetra eto dia tsy izay fahasoavan'Andriamanitra hita maso sy azo tsapain-tanana akory. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia ny ankehitriny dia ny ananan'ny olona anankiray ny firaisana sy ny fiombonana fiainana amin'ny Kristy zanak'Andriamanitra. Ary ny rahatrizay dia ny fananan'ny mino ny fahavononana hiatrika ny fiavian'ny Kristy indray. Manana ny fahasoavan'Andriamanitra izy ankehitriny satria efa tafaray amin'ny Kristy. Ary manana ny fahasoavan'Andriamanitra izy dia rahatrizay ho vonona hiatrika amin'ny Kristy. Ravako malala ao amin'ny tompo, ambara fa mitobaka eo amin'ny mino ny fahasoavan'Andriamanitra, kanefa aza diso fahasoavan'Andriamanitra. Aza diso fahasoavan'Andriamanitra fa tsy rehefa hoe mety akory ny fiainanao, tsy hoe rehefa nanomboka ny anana-karena ianao, tsy hoe rehefa tsy manam-pahavalo ianao, dia
mirotsaka zay ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa fahasoavan'Andriamanitra zava-panahy, zany no asongadiny ny tenin'Andriamanitra eto. Zany raha teo no anorenana ny maha-kristianina. Izany raha teo no endrika hita maso, endrika hafantarana ny finoana na andrefesana ny finoana ao anatin'ny mino. Ambara eto zany fa miaina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny olona iray rehefa miarabelona amin'ny Kristy amin'ny fiainany andavanandro izy. Eo anao koa zany tenin'Andriamanitra zany mba handehananao amin'ny rariny, amin'ny oniny, amin'ny pitsiny, amin'ny fahamarinana amin'izay ataonao amin'ny andavanandrom-piainana rehetra. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra sy mideranao zay Andriamanitra ray sy zanaka fany amasino. Misaotra sy mideranao zahay fa lehibe ny fahatsaranao, ary zany fahatsaranao zany dia maneho mandrakariva ao anatinay ny fahasoavana tsy azo tononona, ny fahasoavana tsy hita refesina, ilay fahasoavana ara-panahy izay arotsakao amin'ny fiainany mino tsiraray avy. Misaotra anao zahay, afaka mijoro vavolombelona eto anatrehanao ny amin'ny fahasoavanao Andriamanitra izay nasehonao tamin'ny fiainanay. Aoka ianao Andriamanitra no hameno anay amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra araka ny teninao, mba hahatonga anay tsy hanatsiny amam-pondro amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy indray. Amin'ny tean'io ity izay dia mivavaka manokana ary ho an'ireo rehetra izay tsy hanasa, ho an'ireo izay very asa, ho an'ireo izay sahirana mitady asa hamelomany ny ankohonana. Tompo, mihamafy ny fahasahiranana, mihasarotra ny fiainana, koa mitodika sy mitalao aminao Andriamanitra ilay tompo ny izao rehetra izao. Anokatra lalana ho an'ny mpanomponao izay mitady fatratra izany. Amindreo fosy hiantrao ry Andriamanitra eo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.